Lohahevitra notsongana tamin'ity taon'ity dia velona ho velona ny soratra malagasy. Anisan'ny mampiavaka azy dia ny habetsahany noho ny tamin'ny taona lasa no mampiranty ny asa tanana ary ihany koa ny fisian'ny boky vaovao izay nivokarin'ny mpikambana mba ho entina hanaovana velon-kevitra vaovao. Ity sehatra ity no ahafahan'ny mpanoratra maneho ny asa sorana raha mbola tsy namoaka boky izy hatr'izay. Isa-taona isaky ny herinandro farany amin'ny volana oktobra fifamotoanana amin'ny mpianatra, mpampianatra, ny mpiaraka, indrindra mpankafy soratra. Ny mampiavaka ny tamin'ity zany nandiny fahafitopolo taona izay izay fankalazana makotrokotroka tamin'ny taon-dasa dia amin'ity tsy hoe mienana makaina akory fa maika ampitomboana hatrany aza dia nataonay lohahevitra hoe velona ho velona ny soratra manavatsa ny raiky amin'ny fitopolo taona. Tamin'ity aza dia nihoatra nisan'ny mpampiranty satria 50 mahery dia miampy ny any amin'ny sampana moa zany ireo mpanohatra anaty fandaram-pianarana sy ny rehetrarehetra. Zahay aloha zany mifantatray hoe manao hetsika izay dia mahatsiaro tena fa mpanoratra no mangataka hiditra mpikambana. Dia zahay manana sampana maromaro eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Atao hoe mivelatra ihany zany satria tsy ny olona rehetra no afaka manoratra fa ny olona voantso satria antso mihitsy ilay izy zany fomba fijerinay. Antso ilay asa soratra zany hoe olona manana aingam-panahy. Be dia be ny tia, betsaka ny maniry fa tsy mahavita na andalana ray azy. Ary misy olona eritreretintsika aza hoe mpanoratra ny olona iny fa tsy mpanoratra izy. Ary izy mihitsy miteny hoe na andala tononkalo ray aza tsy voasoratra ka ahoana ny ilazanareo hafa mpanoratra fa ny tena mpanoratra zany dia afaka mampita amin'ny olona ihany izay aingam-panahy zay. Dia amin'ny alalan'ny hetsika tahaka izao zany fampirantiana ho an'izay mbola tsy afaka mabokaboka dia efa sehatra ahafahana manatanteraka an'izany. Misy sokatra amin'ny lafivady rehetra ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina indrindra fa ho an'ny fampiroboroboana ny kolontsaina. Ka raha resaka kolontsaina dia mitana ny anjara toerana lehibe amin'ireny ny teny sy ny soratra ka ao anatin'izany izao fiaraha-miasa amin'ny fikambanana havatsa UPM izao amin'izao fanokafana sy fanomezana ty toerana ity hanokafana sy hanaovana ny herinandron'ny havatsa UPM. Araka ny voalaza teo moa dia saika isa-taona ianareo mikarakara azy ity dia manompo-tanana hatrany manome izay azo nomena ny ministera amin'izay fiaraha-miasa amin'ny fikambanana na olon-tsotra isan-karazany izay amin'ny fampiroboroboana hatrany ny teny sy ny soratra ny kolontsaina amin'ny ankapobeny.